Enganemba ilamy mamizay. Tantara indray miaino nosoratany Randrianarivelo Marcelin. Andeha asa toy ny mahazatra aloha na dia hoe fiambina tanàna zany asako. Misaotra an'Andriamanitra fa nahita fiara fitaterana ihany amparina. Ndra indray aloha zalahy reny mantsy tsy misy mihitsy dia voatery mandeha tongotra rehefa andeha hiasa. Zaho aloha mbola tsy hanambady zany mihitsy raha mbola mpiambina tanàna ny asako. Mbola hitady asa mahavelona vao hanambady fa mijaly mivady aman-janaka sady mba hijerino avy ihany koa fa aiza dia hiandry tanàna n'olona foana ve mandra-pahafaty. Tonga eto amin'ny toeram-piasana sady atyko. Ary aloha anara-maso ny entana rehetra eto amin'ny tanàna sao dia misy banga ny eto amin'ny patronko. Teo amin'ny roa taona teo nanaovako ny asa fiambenana tanàna dia tapa-kevitra fa hiova asa amin'izay. Nanantona an'ilay orinasa fanaovana akanjo dia niresaka tamin'ny lehibean'ny orinasa. Manahoana ianao madama? Manahoana ianao ry tovolahy? Zaho madama ilay tovolahy tafarisaka taminao ny ray andro iny dia tapa-kevitra fa hiasa amin'ny orinasanao raha hoe mifanaraka tsika. Tsara kosa izanyko. Tena tonga amin'ilay sofa tongavanao ato amin'ny orinasa zao dia iroborobo tokoa ny orinasa. Ara-paina fa tonga soto amin'ny orinasa tsoina hoe tsy mialonjaka. Madama Saondra, efa ela ihany any naniry asa amin'ny orinasa ohatran'izao ka matoky aloha fa ezaka andro manalina mba hampiroborobo an'ity orinasa ity mba ho modelin'ny orinasa ety amin'ny manodidina mba ho tsiriritin'ny olona fa tsy haniry olona. Tena misaotra amin'izany teninao izany Monsieur Rija. Mahafinaritra tokoa ny mahaino an'izany sady mahavelom-bolo. Engane mba hanana toe-tsaina roborobo ny orinasa e. Andao ary zato izy hanao fanarahana arakasitsika e. Vonona ianao? Tena efa vonona mihitsy madama Saondra. Izay mihitsy ny tiako amin'izay tsika mahay mifanaraka tsarako. Dia efa zatra mivoaka maraitsy hariva dia mba mandeha tsaka ny sendava ny asa rehetra. Mandeha tsara daholo ny milina. Reny aza moa nisy milina tsy nandefa ela be dia mbola vitany ihany nandefa azy. Tena miroborobo ny orinasa e. Miditra soamantsara koa ny vola. Tsy vitan'izany ihany fa ikleram-pitam-bola koa mahay mitantana tsara. Mbola tsy nisy kotom-bola tsy nazava mihitsy hatramin'izao fa ara-dalàna foana. Fa ny momba azy dazanako. Ny orinasa mandeha, izy da mbola sahanina. Sabinina aloha mbola manao fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony e. Fa Antoine no rendreny fotsiny sy misotro toaka miaraka amin'ny namany. Voviana zao no niteny taminy hoe mba miasa amin'izay fa betsaka ny asa izay azo atao na ato amin'ny orinasa ary. Tena naika izy fa hoe hiasa kanefa inona akory ny teo fa tsy mety hiasa hatramin'izao. Eny za koa ty dia lasa fisainana eto. Aleo aloha fitany reto asy reto e. Mandeha kosa ny fotoana izany. Amin'ny herinandro izany dia isy akanjo ba eo amin'ny 2 alina isy sy pataloha amin'ny 7 arivo eo. Mbola misy any lobaka lefa ny ivelany ery koa kay. Ode! Izay ihany tlero baba, i Antoine. I Antoine? Avy aiza indray moa ty ianao ty e? Avy nisotro toaka fotsiny niaraka tamin'ny jolam-body tany indray ve? Ataovy ihany io adalanareo io tsy mijery no avy mihitsy. Liandra bofo koa zany dia vao fakahita dia dobe zany foana. Misotro indray izao ianao hoe pata ty patata. Hita fa zaniko. Jereo anefa Sabinina milofo mianatra mafy mihitsy.
raha nareo taloha dia tony atsy misy avaratra e. Ny anankiray milofa amin'ny fianarana, ny anankiray maditra sy mandany andro amin'ny fisotroana toaka fotsiny. Dia mama koza dia zalo foany. Ary aza mitabataba loatra aloha fa so ian'ny olona. Karaha ian'ny olona dia maninona fa iza moa ny olona eto amin'ny toeram-piasana no tsy mahafantatra ny toetranao hoe tovolahy tsy mety miasa fa mety entra ny fananandray aman-dreny fotsiny dia manjeny ny andro lava. Kare zay ro mama. Fa za koa nenge zao ro mama efa iova fo roviana ka zany mihitsy zao ny atongavako aty aminako. Tapa-kevitra ro mama. Tena iasa ab'izay apiroborobo aty orinasantsika ty. Zay mihitsy ny zavatra tokony ataonao e. Efa hitanao iny dada fa nodimandry tamin'ny taondasa. Tsika telo mianakarena mamakivaky an'ity tamin'ny fandalovana ity. Kanefa dia ianao very Antoine, ianao lehilahy mba handry fianakavinana hoe natao modely, dia ianao indray manome ohatra ratsy. Tena miova ianao ka. Aza matahotra ianao ro mama fa iova olom-baovao amin'izay manoboko zao. Ary apiroborobo an'ity orinasantsika ty amin'izay. Fa adino tokoa aloha. Adiniko ny laza taminao hoe inona misy tovovavy kely zay ho an'ny ka mba hoentina hitsangatsangana ny mahajanga rery mama. Matokisa ianao fa raha vao tafaverina any zay dia hiditra hiasa ty amin'ny orinasa. Dia ho hitako eo zany ty ary ny vola tadiavinareo fa zao mba endry amin'izay moa hoe efa manana fofomba tsara tarehibe toy io ve? Dia misaotra bevesaka rery mama. Aza manahy ianao fa iova olom-baovao amin'izay za rehefa verina vany. Raha ny marina aloha hatramin'izao dia afa-po tsara tamin'ny asa natoko mihitsy mba tamin'izao onde. Aiza indray izy no ahita olona tahaka-tsikako. Tsika tsy hoe asa ray ihany ny andreketana fa izay zavatra tsy metimety ato amin'ny orinasa dia ato daholo. Fa ny mahagaga dia ahoana zany tsy mba miasa ilay zanaky madama antsoina hoe Antoine iny. Aiza verangaka ny olana zao dia ny toerana misy anay tsy mitovy. Izy sady sekretera ny mpitambolan'ny orinasa. Izy sady sekretera ny mpitambolan'ny orinasa. Za nefa ity mekanisien no asako ato, miosomenaka. Zako moa ty dia manambany tena avetrany. Ohatra ny tsy samamboraka amin'ny fitiavako amin'ny kosa aloha e. Aleo fa ho hita eo ihany e. Mahagaga fa efa 3 taona zao natongavako teto fa mbola tsy niroborobo toy izao mihitsy ny orinasa fa hatramin'ny natongavany ridy izay dia nisy fandrosoana lehibe teto amin'ity orinasa ity. Miasa mafy riza sady tovolahy mahafinaritra. Za ty efa tokony hanambady amin'izay kanefa hatramin'izao dia mbola toka tena ihany. Nefa efa 4 taona zao. Tao mafofombadiko aza moa efa manambadiko. Tovolahy toandry riza zao ny tena sahaza. Sady samy miara-miasa aty amiko. Kanefa sarotra amiko no amboraka ny fitiavako aminy. Za koa moa vehivavy rahateo sady izy koa tsy miraika amiko akory. Ny zanako ny patron indray no efa namboraka fitiavana tamiko fa nilaviko satria ataoko inona koa iny kamila iny sady mpisotro toka be. Ambony tanana tandremo fa basy ty atanako ty. Ohatra marina Andriamanitra loziny ty inona koa reto tsy ola misaritava mainty reto fa inona ke tedavina reo avoay ny vola rehetra raha tsy te ho fatinareo e.
Tena tsy misangy ah. Avy eo ao fa meko anareo vola tadiavinareo Za kosa aloha dia tsy anaky an'izany fa aleo tonga tyo velesiko amikopaina anankiray amreto. Eny ny alatatazo! Ekeo fandrony! Sady zay ny lava. Ary miseho mianan-kendry ilay zalaty aleo tonga dia velesiko amin'ny tekobay ity. Inko ny fandroana. Tena voa marina. Lohako Avoainy vola rehetra raha tsy tianareo faty. Manisa telo Isa 2 Avoa io ary tompoko alevy re izay alainareo fa efa mivoana hoe vata fitehirizam-bola io Aingakaingana ry zalahy, fenao sakosy. Dia andao hitsoka amin'izay fa tratra ampitandro filaminana eto Ohatra maro. Vola be ako lasa ny reto tsolahy reto fotsiny. No ny ala-bola tato amin'ny orinasanao madame Saondra dia tonga eto commissaire Ramanuel Martin miaraka amin'ny inspecteur Rajery. Miala tsiny aloha raha zao vao tonga fa efa hariva loatra ny antso omaly vao ray Dia misaotra amin'ny fahatongavanareo ireo commissaire. Omaly maraina tokony tamin'ny 10 teo dia nisy jolahana 10 tonga teto amin'ity orinasa ity nandeha nanafika. Dia nalainy daholo ny vola tao amin'ny fitehirizam-bola. Dia eo amin'ny ohatrin'ny eo ny vola voaroban'ireo jolahy ireo raha tsy mahadisy madama. Eo amin'ny 20 tapitrisa ariary commissaire. Ary aiza moa misy ny trano fitehirizam-bola ny orinasa azafady? Afaka toroko anao io Ohatray marina. Misy kara-panondro latsaka amin'ny tany iny. So ihany aloha fa hitan'ny inspecteur Rajery. Manafaingana ny asantsika ny fahitana ny kara-panondro iny. Eo hoe ovakiko ilay anarana. Razana Malala Claire. Fa ahoana zany commissaire? Fa ahoana? Fa ahoana zany na tonga ny kara-panondro latsaka teo? Dia sanatria ve Claire ny ara-tsikombakomba tamin'ireo jolay? Tsy mino an'izany commissaire Fa hono fa iza le Razana Malala Claire Piasa ato amin'ny orinasanao ihany ve? Piasako izy indray matoa commissaire. Ary izy mihitsy ary mpitambola sady mpitady soratra ny orinasa. Mazava ho azy nge zany fa niaran-tsikombakomba tamin'ireo jolay izy matoa latsaka tamin'ny gorodiny ny kara-panondrony iny. Aiza moa misy an'io piasa io madame Saondra? Mbola misy iraka hanam-panaovina azy fa ho avy eo izy avy eo. Rehefa nandinika madama dia tia piasanao mpitamboly tia mihitsy niaran-tsikombakomba tamin'ireo jolay. Tena ohatrany tsy mino an'izany commissaire. Fa ahoana Satria fa piasako efa ela ina ny Claire ary izy tena olona atokisako amin'ny asa izay ataony. Eny kanefa ny olona ne madama manam-piovany tereny ny adi-piainana amin'izao izy dia manita-kevitra hafa indrindra moa fa tao aorian'ny fandalovan'ny aretina corona reny dia miha hantra ny olona ka izay no mahatonga ny olona hampiasa hevi-petsy toy izao. Tô marina ihany izany voalazanao izany commissaire. Satria betsaka mihitsy ny olona niova toetra ho ratsy no ny hasarotan'ny fiainana tato ato. Ka mampitandro ny filaminana anay dia miainga amin'ny zavatra kely aloha ny fanadihadiana. Saika adiniko fa mba azo atao ve aloha ny mijery ny caméra de surveillance madame? Ay tokoa misy caméra de surveillance ato so ihany. Hitanao, reto zany le jiolahy manao saritava mainty daholy. Reo, tia zany zao ny sefondreo jiolahy reo. Ary misy vehivavy koa izy zany jereo anie ty raha tsy vehivavy lava volo be. Mahagaga commissaire
fifandry finjavatra ve sa ahoany tena manao an'ilay akanjo fanaovany Claire mihitsy ny tovavy io e. Dia mazava ho azy amin'izao fa izay ny porofo azo hitanana ny mpiasanao io e. Ny kara-panondro ny latsaka tamin'ny gorodona, ny sary ny hita tato amin'ny caméra de surveillance. Tena tsy nahampoziko a. Voatery hitananao zay raha matokely Claire. Ny porofo rehetra dia miepanga fa anisan'ireo jiolana nafika ny orinasa ianao. Ny fahitana ny kara-panondronao tao amin'ny efitrano fitehirizam-bola, ny fahitana ny sarinao tao anaty caméra de surveillance. Tsy marina sao andre matokomisera fa tetika natao mba nosorapotaka fotsiny a. Tsy havita n'izao velively satria tiako ny asako ary ny karamako azoko ara-dalàna. Taizary ianao tamin'io fotoana ny fanafiana io. Fa ahoana ianao ny tsy tonga ny asa? Anisan'ny jiolana nafika ny orinasa ianao. Tsia, marina re zany tompoko satria izao ny zava-nitranga tamin'ny alatsinainy raha andeha hodiny a. Tokony tamin'ny 9 dia nendahana mpanendaka rola dia lasa n'izy ireo tamin'izany mpoketrako sy ny fitafiako. Ary mino fa ireo jola ireo ihany no nanao fitaovana ny akanjoko sy ny kara-panondroko mba hanosorapotaka. Ary ny antony tsy natongavako ny asa tamin'io andro io dia nandeha nanamboatra ny kara-panondroko a. Reto tompoko ny taratasy manam-porofo an'izany raha tsy matokonareo. Mba mangataka fitenenana kely andre matokoamisera. Eny Ramserija, manana olazaina zany ianao? Menanao ary ny fitenenana? Misaotra anao aloha komisera na mea fitenenana. Amma tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny orinasa moa dia mitondra ny anjara biriky etoka amin'ny fiarovana ny orinasa. Satria manenjika ny eritreritro fa hoe misy tsy manatsiny voaelo ka no ny adalan'ny nefa dia tsy mampilamina ny eritreritro zany ka dia miala tsiny fa ilaza marina aminao. Na vitoka dia niditra tao ihany koa. Naka toerana tsara sady ny afina ihany koa dia naka sary. Toy izao zany. Misaotra zalahy fahatongavanareo a. Tsy lava resaka fa zao e. Misy ketrika iray ty a, azahoana vola be sady aingana. Ho tafiantsika ny orinasan-drabofy, akana vola be ao. Nompitam-bola le antsoina hoe Claire iny a, iny ny ampangaina ho tompona andraikitra ny alatra ataontsika. Tsoroka aminareo aloha fa tsy faly amin'ny zavatra ataony sipy mihitsy a. Satria efa mba nitory fitiavana tamin'ny kaly io a, dia nolaviny. Ary nolazainy fa hoe mamy lava hono, nefa mba zanaka ny patron ihany. Diso hevitra nefa izy fa nahazo tovavy manja kely toy izao ihany ny bandy. Hevitra. Tena tsy nampoiziko marina. Fa dia misaotra betsaka anao aloha nanampy anay amin'ny asanay e. Zahay izao dia nieritreritra fa raha matokely Claire no nahavita ny eloka toy ireny. Akay olona tsy nampoizina. Tena mialatsiny aminao raha matokely Claire. Zay moa zany dia tsy maintsy manao ny asanay amin'ny mahampitandro ny filaminana anay. Tsy misy tsiny andre matokomisera fa manao ny asanareo fotsiny nareo a. Fa soa ihany aza fa nisy anrijana indraindraikitra fa tena misaotra betsaka azy ny tenako. Tsy misy fisaorana fa adidy tokony ataoko ihany nge zao e. Dia zay zany madame Saondra, hitsikilo sy anara-maso an'ilay zanakao aloha zay alohan'ny isamborana azy mba azahoana ny porofo manaraka ka tsy hafa mamalintsony. Atao fireny didinao andre matokoamisera sy inspektera. Atao ahoana moa fa efa porofo mitoka amin'ny tendany ireny, tsy afaka ho aiza-tsony. Amiko a tena mafy amin'ny mareny niteraka niakin-drindriny rery sy ny sotro ny rano tsy tiana. Kanefa afaka ho aiza moa e. Mahereza Ramatoa Saondra, dia ankinina amin'Andriamanitra ny fiainana. Ninona zava-mitranga dia fiainana mitoy hatrany. Fa andeha hamita ny adidy aloha zahay a. Misaotra tompoko.
manao ny rehetra? Manaona Claire, inona vaovao? Manaona aloha ny fahasalamany. Salama tsara fa misaotra e. Reny zavatra nitrangy ireny ny vaovaoko. Dia mbola mamerina fisaorana betsaka anao aloha tamin'ireny famonjenao areny e. Raha tsy nisy anao aloha dia tena sahirana tokoa e. Iza moa mba hamonjy aio? Tsy misy fisaorana re zany fa adidy tokony atao ihany ankereny e. Atao ahoana moa tsy hamonjy mpiara-miasa amin'ny tena rehefa tradozy izy? Sady tsy avela anjaka izany ny ratsy e. Fa ahoana? Nanao ahoana tokoa aloha ny toy ny tantara e. Tsy afaka hiresaka be an'izany aty amin'ny toeram-piasana fa sao dia eno madama ka manahirana ka sao dia lazay mifamofosa azy eo. Fa zao e, araka ny fitenenana manao hoe ny vato aza ondra ahitana soa dia hosora menaka, ka mba ho mariky ny fisaorana anao dia mba manasa anao hariva mba hiaraka hisakafo any amin'ny hotely. Dia eo isika afaka hiresaka tsara momba an'ilay zavatra nitrangy ireny. Tonga dia eny avy hatrany ny valy teniko. Za raha misy an'izany ko. Dia misaotra anao nanaiky ny fanasako Rija. Ny anton'izao moa dia noho ireny zavatra atao ampiasany ireny. Tsy misy fisaorana re zany e. Fa mba nanao ahoana ho azy zay Antoine? Sady mandeha ihany ny resaka. Fa inona aloha sakafo tianao haniny? Ataovy amin'izay sakafo tianao e. Fa izay tianao ny tiako e. Momba ny Antoine ve no anontanianao e? Efa voataniny tamin'ny mora hono izy sy ireo namany. Na raha ny polisy masy izay fihetsika nataondry zareo. Manao fiainana be ny sotro toaka miaraka amin'ny tovovavy maromaro ary mividy fiara mihitsy aza. Zany ve? Dia ny samboriny polisy amin'izay dia natao mifampitorana dia niaiky ny eloka vitany izy e. Teo no raisi-potsiny. Ary tena nanam-pitiavana anao zany Antoine matoa kôtikôty anao. Tsy manam-pitiavana ary izy fa saika nadala fotsiny fa sady manararoatra hoe zanaky ny patron. Ka aiza kosa ary izy no ahita tovovavy sady tavo ny volony ohatranao zao ko. Aiza koa no hoe sady tavo ny volony fa hainao koa dia mandokandoka ery. Hita fa sady tavo ny volony. Za zange tsorika aminao fa efa ela ihany tsy riranao fa saingy natahotra fa sao dia ho lavinao mantsy ny faniliako dia nalioko nangina. Tsy mitovy mantsy ny toerana misy antsika ao amin'ny orinasa. Ianao moa mpitana birao. Za mekanisien misy menaka anao saka. Nanana fiveran-tenao ambany ihany ka tsy sanamboraka ny fitiavako taminao e. Zange mihevitra hoe miavinavina be no ka nalioko minanginako. Dia inona moa fa ararotiko izao fotoana izao ka tsiniko ve ny milaza aminao fa tianao ary Claire. Ka inona nefa mahasamihafa ny asantsika e. Sika samy mpiasa madinika fa ianao koa dia mampime e. Za koa tianao Rija. Tena marina ve zany? Raha tsy nisy anao fotsiny tahak'izay efa ngiatra. Soa ihany fa teo ianao nanavitra. Ary sao dia zany fotsiny ara ny tiavanao aly hoe nanavitra anao ko. Tsy za mihitsy rehefa efa ela no mitsiriritra anao Rija. Fa saingy sarotra be amin'ny vehivavy moa ny toro fitiavana amin'ny lelako. Dia misaotra anao Claire tsy nandany fitiavako. Zava-dehibe amiko zany. Ka etsy ary aloha roako kely ianao e. Tiako ange ianao tiry Claire e. Misaotra Rija. Za koa tianao. Mbola an'io zao ny arahana isy Claire. Mifankatia tokoa aloha zahay roa ary ny farany dia tapaka-hevitra fa hanoro-tokantano amin'izay e. Dia misaotra antsika rehetra aloha tonga nanotrina an'izao fisoratam-panambadianana izao e. Dia io mba misy sakafo kely manina hivady mba atolotra ho anareo. Atao ahoana fa zao ny tonga ny fitenenana hoe tsintsina mitondra vonintenina ka izay eran'ny vava no entiny. Ka dia mazoto daholo e. Mazoto mana rehetra olona.
dia tsodrana nareo mba hatratra amin'ny farandraka izy dia manatsena fa azo fikambananareo roa izao dia fa mainka ampandrosiny orinasantsika. Mahazo matoka aloha raha matotalia fa ezaka andro manalina ampandrosiny orinasantsika. Dimy taona ty aoriana navitany fanambadiana Sirija dia efa niteraka Romiana Daza. Ny anarany dia Lila sy Fanja. Azo lazaina aloha fa milamina ny tokantrano satria afaka mianataka ny olon-drery izay efa mianaka. Raha malala moa ny fahasarotan'ny fiainana ka sahirana ihany amin'ny fandoavana ny saram-pianarana ankizy sy ny hofatrano. Zaho nahatsapa tato ato fa manomboka ohatrany sahirana zany tsika. Ny fiainana raha teo koa moa misarotra. Ny saram-pianaran'ny ankizy anefa tsy maintsy efaina, ny hofatrano koa toraka izany. Tena marina izany. Tsy mahangom-bola tsony mihitsy sika tatoato. Fa izay teo am-pilatanana aza voatery nangalana fa iza ny anomeanao eo? Manahirana be ny ilay misambobolana amin'olona. Marina mihitsy izany, ka tsy maintsy mitady vahaolana tsikako. Ka zao ny hevitra hitako fa mety. Asa aloha raha mety aminao Alefaso hoe. Maninona moa tsy raha miresaka amin'ny madamy mba manontany azy an'izay mety hanampiany antsika. Izany ve tsy hanahirana sao dia mba tezitra amin'izany izy Rita? Nga hietreretiny izany fa araka le fiteny hoe tsy misy mangataka voatemaina hoy ny fitenenana. Sady madama ange ka tsy hahalala ny olana mahazo antsika raha tsy miresaka aminy. Marina tokoa aloha izany aleo lazaina azy ihany fa tsy ho fantatra izay hanampiany antsika. Izay ilay voalazany dadabe Rasolo izay hoe na hoany na tsy hoany dia miezaka foana aloha mitady vahaolana. Fantatro tsara ny fahasarana amin'izao fotoana izao kanefa tsy afaka ny ampiakatra karama aloha za. Rahantsika nahita ihany koa ny ireny zavananjony orinasy ireny. Tsy possible aloha raha amin'izao fa ny azoko hanampiananareo fotsiny dia misy tranonay izay somary lavidavitra kely ilay toerana hipetrahana io tsy misy mipetraka ilay izy nandritra ny herintaona izay nisy mpivady izay ihany tao niandry an'ilay tanàna fa efa lasa ry zareo dia tsy maninona raha ohatra hoe hipetrahanareo ilay trano Zany ve madama? Amin'izay nareo mba afaka amin'ny hofatrano sa ahoana ny hevitrareo? Tena misaotra be dia be madama fa iraka Andriamanitra tokoa ianao mba hanavitra anay fa dia inona moa zany fa ekenay zany fa sitraka eto matory ka hovaliana raha mahatsiaro izay ihany mba azoko hanampiananareo fa alohan'ny hipetrahanareo ao dia tsara aloha raha karakaraina ny trano somary efa vasobasoka izay manko ny lokony dia tsy misy isoranareo akoho momba n'izany fa adidy tokony ataoko amin'ny mahampampiasana izany. Nareo mivady raha teo tena piasa mendrika sady iakinany ity orinasy ity. Azo lasaina hoe nareo ary ny tena mampiroborobo azy ity. Fa ararotoka ihany koa izao fiainantsika izao Eny madama? Eto dia mialatsiny aminareo aloha tamin'ireny zavan-trango ireny tamin'ilay fanendrikendrena nataony zanako anareo ireny. Aza mandefa fisainana be amin'izany rehefa zavatra efa lasa izany ry madama efa tsy misy olana intsony. No avy indray izao mpanjinina. Fa na izany ara mba anontany kely madama raha tsy mahadiso. Tsy maninona ka? Mba ahoana marina aloha izao ny amin'ny Antoine efa ho 5 taona lasa mantsy izay. Ny vaovao mahafaly aloha dia amin'ny herinandro ambony izy nivoaka amin'ny fonja laza hoe iova olom-baovao amin'izay izy ary anasoan'ity orinasy ity. Vaovao tsara kosa izany tio. Izay ny tonga amin'ny fitenenana hoe tsy misy tsy diso izay mandeha amin'ny tany fa izay mivary lava ireny ho adala indrindra. Marina za voalazanareo izany ndraika izy fa rehefa manaiky ny fadisony ny olona iray dia izay ny zava-dehibe. Miangavy anareo mivady fa nareo moa izany efa niveriko hoe toy ny zanaka naterako mihitsy dia miangavy anareo roa mba halanatra azy dary ataovy toy ny zandrinareo mihitsy Sabina sy Antoine. Misaotra anao aloha amin'izany fametrahanao fitokisana aminay izany fa ny olana nge madama dia sarotra ihany mifampiteny samy olon-dehibe satria
Samy manana ny toetra ny olona tsarairay avy. Marina mihitsy aloha zany e, satria samy manana fomba fisaina sy ny toetra ny olona. Tia ianao miteny azy eo dia valiny hoe inona kiny idirany araka an'ilay fomba fiteny tanora ankehitriny e, dia menatra eo ianao. Ekeko izany voalazanareo izany e. Ao fa hiezaka andamina ny saina izy da e. Dia mbola mamerina fisaorana anao ihany izay madama tamin'ny fanomezana an'ilay trano fa matokia ianao anay fa ho karakaraina tsara ny trano. Tsy misy isaoranareo izany ka nareo aza mba hikarakara an'ilay tranoko, mipetraka fotsiny ao an'ilay izy dia lasa simba ho azy ny farany. Dia misaotra re madama. Faly tokoa aloha tamin'ny fanomezana memy madama ka noho izany dia tsy hangatakandro intsony tsika fa hakavolany mitahiry dia ho karakaraina ilay trano. Marina mihitsy izany Claire fa zara raha mba afaka tamin'io fatranoko. Fa andeha hitady olona aloha hikarakarana trano e. Tsy maintsy lalorina zay simba dia olokona ihany koa. Afaka ray volana any sika no hifindrany. Tsy androko ery izay hifindrana aloha e. Faran'andro any izany fiboanao ato anatin'ity fonjana tany moritiry Antoine. Soa ihany aloha za fa tonga ara-potoany. Mino fa mba ho indry amin'izay izy rehefa tafavoaka eto ka ampilesona ho azy koa izay fiainana ny diaviny tato izay e. Ohatra am'folo sao. Iny Antoine fa mivoaka ny fonja. Ohatra tsy hitany ve zazavy ohatra merikerika mitady olona izy e. Aty Antoine. Manahoana ry mama? Faly tokoa mahita anao. Manahoana ianao anaka? Za koa faly mahita anao. Faly satria hitako ihany ilay ondry fery. Miala tsiny fa ranomasom-pifaliana ni Matokisa anao ry mama. Matokisa fa ho endry amin'izay aho. Isaka amin'izay mba hampiroborobo ny orinasa antsika. Isaka hariva nge ry mama ka mahatsiaro an'ireny anatranatra ao ireny foana e. Toy ny lefopolo mandrobaka ny foko mihitsy ilay izy. Tena mifonao ve izany ry Antoine? Eny ry mama, hiova amin'izay aho. Tiako be mandray an'izany teninao izany. Eny tsy misy tsy diso aloha izay mandiha tany. Fa izao rehefa nahatsapa ny adosoana dia izay ny zava-dehibe indrindra. Aleo tsy hijanona eto tsika ka andao amin'izay andeha. Andao fa sasamiandra reny any an-trano e. Ndao are. Tena mialatsiny aminao madame Claire tamin'ireny fiatsika nataoko taminao ireny e. Mambialana adisoko fa matokisa ianao fa tsy amerina an'ireny intsony aho e. Tsy misy tsiny re efa zavatra taloha ireny no avy indray izao mpanjinina. Matokia ianao fa tsy mitana lahelo aminao aho. Misaotra anao madame Claire. Tena olon'Andriamanitra ianao, na ena mela heloka. Mbola nasahady zay nipetrahantsika tamin'ity trano ity e. Hatramin'izao aloha hitako hoe milamina amin'ny fiainantsika. Aizaka. Ohatra izao isaky ny faran'ny volana dia miferina aina amin'ny fandoavana hofa-trano foana. Vao mahita an'ilay tompo-trano fotsiny ianao dia efa tonga ao an-tsaina fa hoe tsy maintsy andoha vola indray. Kanefa atao ahoana moa fa tsy maintsy niaina tamin'izaniko. Marina mihitsy izany. Na handritra an'izay fotoana nipetrahantsika tato izay izao dia efa mba nangom-bola ihany tsika e. Ny vola nikarakarana ny trano dia efa tafaverina avokoa. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa avy amin'ny avokoa nge nahazoana izao fitahiana izao e.
Hoay e, alady marina kay androany. Andaotsika mba andeha hivavaka ka. Eny marina, ndao mba hivavaka de ho any am-piangonana ny sotra an'Andriamanitra fa raha tsy niaro antsika angizy tsotra an'izao ny fiainantsika. Marina mihitsy aloha izay e. Herintaona taty aoriana de nisy zavatra nitranga hafa ohatran'izao tao an-trano. Ary nisy zavatra manakorontana ange zany. Galera nefa ty miezona be. Za tsy mahita toky. Hoay. Ary misy olona mamovaravara ange zany. Tena hivady ohatrana tomitsy zany. Zany manakisaka sezo ambandrianao zany. Ary olona roa ery zareo, ny sasany manakisaka latabatra. Aleo jereko anaka. Zany ty tsy mahitsika fa mangofotra zany. Mpangalatra ve zany sasanatry misy matototy trano ty? De maninona nefa n'izao vao miseho zany e. Efa nandre tantara mitovy amin'izao eny hoe misy angatra le trano. Loza marina. Zany to misy olona miakatra mitohatra. Ary miditra ato an'efitra mihitsy ange le olona zany ary manatona ny fandrinanay e. Hoay, misy tanana manakina. To tanam-behivavy zany. Ohatra marina. Ary misy tanana manika le tanana ray. Zay, afaka nihetsika ihany. De tsisy nalakenda tsony. Inona raha nahazo ateo e? Aleo fa tsy ho lazaiko amplery zao zavatra mahazo azo koa. Sao de manakorotana ny saingy. Izy raha teoko moa be voka. Rita, tanoany any tamin'iray tany ohatry ny eniko nikofokofoka be ianao e. Fa nisy inona? Lany parasy sa ve nanofy? Ay, tena nanofy marina. Nanofy latsaka tany anaty rano. De ahoana kosa zany? Misy dikany ve zany? Ka latsaka tany anaty rano iny de lomano de tafita ihany. Na de hoe nisy voaiza hono le rano e. Raha araka ny hevitra de tsy maintsy tafita nge zany tsika e. Aleo ahy hifody andeha hikarakara sakafo maraina sao de tara fidirana miasa eo tsika. Tena marina ki zany e. Sady mbola maika anatitra azy da hianatra ihany koa avy eo. Nisy fivana mihitsy le zanako ka. Tena hoe nahazo lesiny teo amin'ny fiainana. So ihany koa izy fa nanana fahazahon-dalana mitondra fiara e. Izy ihany no mitondra ny fiaran'ny orinasa. Ary iza moa Claire teo? Mila mitsangana ito zany dia ilaza aminy ny anomanany andreo akanjo iray alina mahery izay tokony ahondrana ny ivelany. Efa vonona daholo akanjo iray ala ho alefa ny ivelany. Mbola tsy amikely fa hoetin'ny rijo eo miambiny sisa. Ay ve ato madama e, manao ianao madama. Miaraba Rija. Reto le ambiny sisa madama fa efa vita. Ay, tsara kosa zany ko. Toy izy ny asanareo fa za ihany mikarakara azy andeha antso transitaire aloha za.
Hariva sahady ty ny andro. Tonga ato an-trano ihany sika ty. Betsaka koa no liasa androany. Zaho koa moa tsy de mahita tory loatra ka zarako azy tsika tonga aloha mba hakaina. Aleo tonga de andrahoako ny sakafo hariva fa mandehany ianao makany izy dahany am-pianarany. Eny ary sady ihany koa dia hitondra loka ho antsika. De loka mora masaka ry atao de mba mora karakaraina amin'izay. Dia inona raha ny vidiana e? Tovy totokena de ovy mifangarony. Na paty gasy de aza diny ny voatabia sy tongolo. Eny ary tonga ary dia ampireto ny afo a. Alina indray ty ny andro. Inona indray ireo ny zavatra hitranga ato mbola iseho ihany ve le nofo ratsy omaly iny? Meno kosa fa ilamo amin'izay androany. Fa tena dia atory azany. Hoatray marina. Amin'ny 12 rary izao. Ary fa ina koa izany rivotra ny fofofofo be izany e. Way, ary toa voatapoka le varavarana marina. Za ve manofo sa mahita lehilahy sy vehivavy a? Ranga mitatana zazakely 3 taona. Eo koa misy ramatoa mitrotro zazakely eo amin'ny 5 volana io. Ary toa mitsingevana fotsiny ngery zareo fotrany tsy mipetano ny tongony. Dia miditra ao amin'ny efitrano ambany ry zareo. Ary inona kosa ny fioreko izany e? Manasakisaka seza sy latabatra. Way, samy ohatrany misy manasa vilia sotro. Dia izany indray misy feo ny zazakely mitomany. Fa toa mahay olona miakatra amin'ny tohatra koa izany e. Toa manantona moramora ty amiko. Sady ohatra manakely. Vonjeo. Ohatray marina. Klera fa ino ty mahazo anao ty e? Vonjeo. Toa mifokofoko be anao sady mitazona ny tendanao fa misy inona e? Vonjeo. Nisy nanakenda. Rija, tena misy matotoa ato amin'ity trano ity fa andraso fa mila miresaka tsara tsika sy ianao. Eny ary. Ay ve zany nahazo anao e? Mampatahotra ka. Za koa range tsy afeniko anao fa nahita ohatran'izany fa tsy nitantarako anao e. Ary nahita lehilahy sy vehivavy anankiroa nandendeha ny trano sady nampirina entanao ambany rihana. Dia avy eo nandrefy eo an-jazakely nitomany. Dia maninona zao izany raha mba nitantaraina? Ka Za koa nefa na efa an-jazakely a. Ka nieritreritra hoe nofy ihany iny dia tsy nitantaraiko fa nahita ny zavatra nitranga taminao iny zao dia mino fa tena misy mahatoto ty trano ty. Andraso aloha ary aloha jereko ny trano any ambany fa sao tsy midy marina e. Ary aingany ianao a sao dia tongavana eo indray a. Efa avany ambany afa tsy nisy nininona any e. Ay. Midy tsara ny trano. Ny ao ambany moa milamina avokoa ny efitrano rehetra. Aleo atory fa sao dia tsy tafafo maraina eo ka. Soa ihany fa hay moa kay androany andro tsy fiasanaka mba hijanona atao trano indray tsika. Fa nieritreritro mbola any amin'ilay zavatra niseho alina ihany e. Ary sao dia mba misy mpamosavy manaloka azy. Za koa aloha nieritreritra an'izany fa ny tranontsika raha teo moa akaiky fasanako.
fa manomboka ao hariva indray ity ny androko. Eny e, tonga dia ampidiro daholo ny akoho. Tsy hitakory izay zava-bita marina dia hariva sahady any. Ary izy mena damba aizy. Avy nanao famerenan-desina ry zareo dia mijery fahita lavitra ao an'efitra ao e. Ay. Raha ny eritreritro dia mety misy matotoa marina ity trano ity. Matetika koa ny olona sasany tsy manaraka fomban-drazany. Hoe mba makapanandro, indrindra moa fa rehefa manarina trano izay. Ka tsy tia fanomezantsiny alongany amin'izany fa samy manana ny finoany. Ao ny sasany rehefa manorina trano dia miantso mpitondra fivavahana manamasina an'ilay toerana anorenana trano. Dia ahoana ary izany ny ataontsika e? Iresaka ny zanany madama Saondra ve dia hiala ato nefa tsika aza tamana mipetraka ato mihitsy. Dia hiverina andofa trano indray izany. Tsika efa tsy zatra an'izany tso. Ankoatran'izay tsy ahita trano ohatran'izao tsika sady izay mba afaka manangom-bola ihany koa tsika mipetraka ato. Aleo ihany aloha ato ihany sady le zavatra koa ny tsy maninona atsika e. Koa efa nanan-kendako lazainareo fa tsy mamono e. Efa fikasana mono ho faty izany amiko a. Everinao fa raha mitromo izao tsisy fiantraikana any amin'ny zaza ho aterako. Ka na dia izany aza ny ray manan-kenda fa ny ray mba manavitra ko. Dia noho izay izany dia mbola isy fanavotana ho antsika ihany indray koa. Za moa dia mampime atsikako. Nefa dia efa loza mitatao fianakaviana. Aza tao mampieritreritra rehetra izany fa tsy maintsy asiana fimezana kely ihany nge na dia eo amin'ny fahasarotana azy. Atao ambony ihany ny moraly. Eny arako. Rehefa nandinika riza dia aleo mitady vahaolana ka. Fa miainga amin'ny zavatra tsotsotra aloha. Ka raha araka ny voalazan'ilay biby anay izay dia hoe rehefa misy trangan zavatra ohatran'ireny dia mandoro fatibolina mandoro an'ilay kapila taloha ireny alohan'ny atoriana. Dia ho ataontsika daholo izany. Sady arahana fivavahana ihany alohan'ny atory e. Hevitra daholo izany fa andao aloha tanterahana fa maika atoriko. Sao dia tsy ho tafa fo marainao ka tara ny fidirana amin'ny fiasana. Ny ankizy mbola aterina marainako. Ohatray marina. Ay, ho andro tsy fiasana raha-pitsy fa nizako ny variana loatrako. Eny tokoa. Mba tsara kosa izany vaovao entinao izany ko mitondra tsikitsiky alohan'ny atory. Amin'izay tokoa mba afaka mikarakara trano sy zaridaina e. Aiza dia hiasa foana fa tsy maintsy mba misy fialan-tsasatra kely. Hita ho a. Teo eo amin'ny tapabolana teo izay somary lamindamina ny tao an-tokantranonay. Tao aorianan'izay nefa dia nisy zavatra nitranga indray. Resy tory ka asa nananofa ohatran'izao fandehan-javatra. Tokony tany amin'ny 12 alina tany dia nisy rivotra mifofofofo be ka nivotapika indray varavarana. Dia nisy vehivavy nanao akanjo fotsy lava volo dia nanantona mitsingevahevana fotsiny. Nampiteraka io vehivavy io ka teraka somatsara. Akory ny akagako fa tonga dia nikendain'ilay zaza dia maty. Taitra tapika ka niantso vonjeo dia nandositra io vehivavy io. Vonjeo e! Klera, fa inona iray mampatahotra anao e? Va misy inona? Ohatray marina, nanofy ariza. Ratsy be, ofonono ny zanako. Zany ve? Aleo fa tantaraiko anao e. Iany ary. Raha ivolana taorina an'ilay nofy hafahafa dia niteraka kambana amin'ny rahalahy Klera ka hafaliana tsy ombitratra ny mivady. Indrisy nefa fa nandalo ny serana ihany ny hafaliana mivady satria 3 volana tateoriana dia maty tampoka tsy nitsaboana akory ireo zazakambany ireo. Ary nahagaga dia nisy mangana avy ny tendan'izy ireo lazanakay. Raha ny fahazoko azy dia nisy tanana nanan-kendany nahafaty azy. Indrisy mantsy riza.
dia maty izy rola kely. Tena tsy nitsapona akory dia maty ny zanako. Tena tsy rarony kosany. Rija, fa ahoana ho any natonga an'izany? No nietraketraka. Mahery izaky malala. Mafy zao hoe. Eny, mafy zao mahazo antsika izao kanefa atao fa zao ny lahatra. Antsika ankena atao lahatra fa tsy ary tsy maintsy hitady vahaolana amin'izay raha mbola tia hijanona eto amin'ity trano tsika fa mino fa tena misy zavatra ity trano ity ka izany mahatonga an'izao zava-manjo antsika izao. Zanako rehefa maty tsy ampiverina zareo intsony izany. Manamihitsy fa ohatra mbola hisy lozam-pahitranga amintsika raha mbola hijanona eto amin'ity trano ity tsika Rija. Zaho aloha raha ny hevitro no anontanianao dia tsy mahapetraka atsony ahy. Aleo mitady trano. Tena tsy manambana antsika ity trano ity Rija. Aizako isan-kalina zao dia misy manan-kenda isika. Ny zanantsika kamana tonga dia misy manan-kenda dia maty. Ahoana ny fanapahan-kevitra ka? Raha ny fanapahan-kevitra dia zao Oento ary. aleo hijanona ety antsika satria efa maty ange ny zanakitsika. Eny manaka an'izany fa raha amin'ny lafiny ara-bola kosa dia manambana antsika ity trano ity ka zao aleo hitady hevitra mahana an'izao olana izao Za Rija mieritreritra fa fampitandrimana farany ataon'ilay zavatra izao raha mbola misirisiri tsy mety aleto isika mianakavy dia ho faty eto daholo. Raha amiko ho vahaolana dia aleontsika mitady trano dia mifindra. Na dia trano kely no ity aza no hita dia tsy maninona fa mety amintsika. Ka zao ary andeha atao andao ary angataka fotoana amin'ny madama Saondra andao anariva dia azavaina amin'ny zava-misy fa mino fa mety ahita hevitra hanampiana antsika izy. Eny arako dia raha riva ary izany dia misaotra anao madama Saondra nanakina ny ray anay dia izay voalazanay taminao izay moa izany ny zava-nitranga taminay mianakavy kely. Ay ve izany no nahazo anareo Eny tompoko. Fa nahoana ary n'izao vao nilazany izany olana izany tamiko? Kanefa zavatra tokony efa voavahy fahirana izany izay vao tadidiko. Ahoana madama? Efa nisy piasa tatiko efa nipetraka tamin'io trano io. Mpivady kely nafinaritra izy roa nanambina andrareo tokoa aloha ilay trano satria nangokarena tokoa izy. Saingy isaky niteraka ilay ramatoa dia maty foana rehefa feno iray volana ilay zaza roa teo niteraka tao amin'io trano io saingy maty daholo ny afarany moa dia findramonina ry zareo fa leo. Mahavarina izany ry madama. Asa na hoe fandrofian-javatra na ahoana fa mitovy amin'ny nahazo anay mivady inge izany Tena mahagaga fa mitovy ny nahazo antsika mihitsy izany nahazo azy mivady izany. Ka zao eny tompoko. Mba hanapiako anareo mivady izany satria nareo moa raha malala fa piasa nafatrapo teto amin'ny orinasa ary efa niraisiko ohatrany hoe zanaka Eny tompoko. efa lovandrazanay hatramin'izay ny nitaiza olona ka za afaka mijery sikidy mahita ny miafina fa alohan'izany aloha Ahoana madama? mandehana ny ray aminareo mandeha mividy labozia efatra mitovy amin'ny isanareo efa mianaka dia aza dinona ny mitondra toka iray tavoahangy dia sigara roa mety aminareo? Mety ka. Ay, io mana vetivety ary ahy tena tsy nahapoziky indray fa ay ve na olona ohatran'ny madama ireny ara dia hipetrahany zavatra tena lova avy amin'ny razam-be marina izany ny azoko. Ka inona moa no maharatsy an'izany rehefa ampiasaina amin'ny zavatra tsara fa meza-pahasoavana izany dia tsy izay maharatsy azy fa tsy hoentina misafiana olana amin'ny tena fiainan'olona. Marina izany voalazanao izany fa misy ange tena mandray vola be mihitsy amin'izany sao dia hoe ho tafitanao izy ianao dia makany am-pimasy dia asiny amin'ny ody ratsy ianao. Izay neny mahavoantsika malagasy ory hava-manana. Fa ary madama Saondra tony aloha dia tena olon'Andriamanitra efa natokana hamonjy olona mihitsy izy
Raza be resaka tsony fa so enyleo ny resantsika ko. Eny re, fa tsy efa azo daholo ve le zavatra nolazainy teo e? Efa tapitra azo daholo ka. Dia nampirety tamin'ny madama ny labozia efatra dia nifohana sikara. Nitarehany amin'izay misy tsipika fotsy dia mijery eo amin'ny nareo tonga avy nareo miantso anareo zay ozy nareo nareo amin'ny lavalony tany ozy nareo avy any avaratra tsy mahatsy nanandrefana ozy ka nany feoany aza tao lasa ry dadilahy ozy ry manakasina rehetra ozy tonga avy eto fa misy mitadiny nareo ozy ampafataro anay marina rehetra voava inona misy olefa mianaka amilevona ambany io trano io mahatovy no fazapanjara tany tamin'ny tolom-panafana fita am-pifapolo izy ireo fa elingelina ry zareo ka zany na tonga azy anakenda nareo malahelo anjana ny lera matoka zany na tonga azy namony sasakely maniry zareo mba hafindra toerana eka koezy dadalahy Zay vao mahazava amiko fa efa nanofen'le olona efa mianaka izay mivady. Ary le ramatoa zany tena masika be. Izy manakenda antsika isakala fa le rangahy mba miaro antsika. Ka inona zany no tokony atao madama Saondra? Zao ry izy mivady Eny tompoko. anamboarana fasana tsotsotra ry zareo dia rehefa vita dia atsoe anao fombafomba rehetra tokony atao. Atoroko anareo le toerana ilevenan'le razana. Tadidio fa ny olona lepetrahan zavatra toa anay no mahita an'le toerana misy ny razana. Ka vita soma tsara moa zany ny famindrana an'le razana madama Saondra dia mamerina ny fisaorana anao e. Misaotra nareo ary izy mivady nareo moa zany no isaorako satria nandalo vola tamin'ny fikarakarana rehetra e. Ho tambin'izany rehetra izany dia meko anareo io trano io. Ahoana? Hosoratako aminareo e, nareo nino nitondra ny mafy loatra e. Matsanaka lany vola tamin'ny fikarakarana kanefa tsy nitaretana mipaka. Dia tena mbola mamirina fisaorana anao zay madama Saondra fa tena tsy napozina tokoa zao fanapahakevitra Tsy misy isaorana reklera. Faly tokoa zay fa sitraka eto matory zao ka ho valiana raha matsiaro. Marina mihitsy izany voalaza ny vadiko izany madama fa tsy ho adinonay zao soa ataonao zao Zay ko moa efa tena raiky pite amin'le trano ka sarotra aminay ny aletoko. Herintaona androany tokoa moa namindrana an'ireo razana ny levina tatao trano dia tsy nisy zavatra nanakotaba intsony tsika fa miaina pilaminatra. Misaotra amin'ny madama Saondra ihany aloha nanome an'ity trano ity fa raha tsy nisy azy ange dia tena sahirana tsika. Oe, saika diniko marina. Hoe ahoana ki? Nanofy an'le razana tato amaly. Hoe ahoana? Izao vady ny hitako tamin'ny nofy. Falifaly ery izao vady sady ny safosafony kiboko le ramatony sady ny tsikitsiky dia nikopakopa tanana nanao veloma. Zany ve? Ka inona moa zany fa nisaotra antsika zany zareo no nisoa nataontsika taminy ko. Tantara tsy mampimoka kanefa dia zava nisy eo anivon'ny fiarahamonina izao ny ainatsika izao misy zavatra tsy apozina mihitsy ry klera eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity tsy azo inona kanefa dia zava marina. Nofy izany zavatra nahazo antsika izany e. Ary mino fa hifarana treo amin'izay ny zava-nanjo antsika. Ary enga hiaina pilaminana amin'izay tsika. Enga hilamina amin'izay. Tantara indray miaino nosoratany Randrianarivelo Marcelin.